Tsy araky ny vaovao aely aty andrenivohitra ny fisotran'ny lanonana izay nentin'ny solombavam-bahoaka voafidy teto Fianaratsoa voalohany dia Andriamatoa Virapin Ramonjy nisaorana ny vahoaka ny Fianaratsoa tamin'ny Alahady 20 ny volana Marsa lasa teo tao amin'ny kianja malalaky ny Talata maty fa nizotra tampilaminan avokoa na teo ampidirana izany na nandritra ny lanonana niarahana tamin'ny Tsiliva na teteo azy ny orana ny latsaka dia tsy nahasakana ny vahoaka ny Fianaratsoa niara mifaly amin'ity solombavam-bahoaka natolotry ny mapary ity ka ny masoandro mody no nisarahana. Nisausanareo satria matuka na Andriamatoa filoha teo alohanareo Andrajoela matua nifidy any Virapin numéro 20. Très bien. Isaora Nisy satria pedabe ny zavatra vita teto amin'ny firenena natao. Isaorana koa izy satria avy amin'ny nisian'ny 4e République. Isaorana koa izy satria nanome niteraka député ao mapary 7 marina sa tsy marina. Tsy vita niteraka député 7 izy tompolay vavy fa niteraka ary nanome any Andriamatoa filoha République herinataonary mampianina fa 50 mapary tompolay vavy. Mariana ihany koa anefa fa nateo azy ny naoty navoakan'ny PDS ny Fianaratsoa amin'ny tsy fahazahoana mamory vahoaka Ankalamanjana dia nisy ny ordonnance izay navoakan'ny tribunal administratif nanafoana izany ka nahafahan'ny solombavam-bahoaka Virapin Ramonjy hiaona tamin'ireo vahoaka marobe tonga teto Talata maty izay efa miandry ny fiaonana manaraka amin'ity solombavam-bahoaka natolotry ny mapary ity.